vainana tratran'izany faharoapolo taona fitsingerenany taona zany eny zany mety misy ny nampalahelo ary tsy maintsy misy kosa nefa ny nafinaritra ko dia ny teninay dia hoe maleova malasana foana eo nareo teny hoe tsy hitsangana no filohanareo hoe tsy hitsangana modely zany rehefa dia miteny hoe tena modely nareo fa izy no somary manetrikena miteneny izy ko dia maraso hatrany araky ny tenen'ny jitaliany kabinetra ny serasera dia hoy izy hoe tsy misotro ronono akory reo fa zavaina aminao fa zokiolona fotsiny ampianasa zany nareo rasoana hatrany ary manentana koa izany violona zany mba hototso anatin'izany club de zokiolona zany ary eto amin'ny tenako dia manararoatra miteny hoe nareo mpanon gazety tery velona matanjaka eto amin'ny tany sy ny firenena ko dia mampirisika anareo avita tsakany sy andavany azany asanareo zany amin'ny fotsy miangatra amin'ny saina tsy miangatra ary teteny koa amin'ny resaka kolotsaina misy akademisia zay Ferguson ny anaran'izay dia misy izao miteneny phrase ray tena tsy adiniko tao anatiny hoe il n'y a pas de communication sans langage. Langage zay hoadikako amin'ny teny malalaka hoe fitenenana na teny itsika samy malala fa ny teny dia ao anatin'ny kolotsaina ao anatin'ny tanteraka mihitsy na fitenenana na ny teny ko dia mba mangataka anareo miangavy anareo amin'ny erana anareo amin'izany serasera zany mba hanandratra ny kolotsaina malagasy ambony indrindra anindraindra an'izany eto Madagasikara kolotsaina malagasy zay tsapakalo tsy amidy ary tsy afaka hovidiana koa satria zay ny arentsika goavana indrindra eto Madagasikara ko dia manentana anareo amin'izany ianareo koa moa fantatro ao anatin'ny sehatra fanaovana gazety eo fa misy mpanoratra misy poeta zay keo amin'ny kolotsaina dia mba manome ihany koa zay mari-pakasitrahana an'ireny ka ho jereny reny amin'ny fotoana mamety azy avaresaka tsony ngamba ny tenako satria misolotena ihany mety fa dia ny amaranako azy dia mankasitraka miraroso anareo eo amin'ny sehatra ny asanareo eo amin'ny sehatra ny fiarahamonina ary eo amin'ny sehatra ny manodidina anareo na politika zany na finoa zany sy ny rehetra ary tsy adino ihany koa miarapy manokana anareo mparakanto eto fa tena gasikasy tsara tokoa ary mampientanentana fo Saudara aku ministro di Kutsaina, futura ministro di Serasera.